mianatra eo tongotrao. Fahalomeravantsika tsirairay avindray tratra ity fotoana manokana andresantsika ny lesona ho an'ny lehibe ity. Mifaliana ho anay sady no mizara ny ten'Andriamanitra ho anao. Ary eto am-piandohana dia mirary soa mba ho herinandro mba hampandresenany ny herinandro io diavinao ity ny olana rehetra ho van'i Jesosy. Ary ny tsy salama omeny hery, izany ny herentsika sy angatantsika aminy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavakisika. Ianay tsara andezan-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Saotra anao izay dia iray tsara indrindra fa mbola tombontsoa lehibe no ananany miaraka aminao eto. Saotra tompo satria avy aminao ny hery rehetra, avy aminao ihany koa ny fandresena, avy aminao ny famarinana, ary tombontsoa lehibe no anananay izay iantsonao anay hoe zanaka. Indray ny tenao izay ankehitriny dia aokainao akasika ny atofoanay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amena. Ao teny lesona antsika androany dia manao hoe ny fanamaran'ny janam-panao batisa. Araka ny nohazavain'ny lesona tamin'ny herinandro lasa dia manomboka amin'ny Kristy Jesosy ilay teny. Ny fisian'ny mandrakizay talohan'ny famaronana ny filazantsarany Jaona. Kanefa hita ao amin'io fampidirana io ihany koa fa vavolombelona manambaran'i Jesosy Jaona nanantena Mesia anankiroa manko ny Jiosy sasany tamin'ny andron'i Jesosy, dia ilay anankiray miendrika mpisorona dia ny anankiray miendrika mpanjaka. Mpampianatra mazava i Jaona fa tsy milaza ny tenany ho an'ny anankiray amin'ireo Mesia mihitsy izay manambara ilay tena Mesia. I Jaona mpanao batisa fa izy kosa no naniraka mpisorona sy levita mba hitondra mpisoavana mba hanontany an'i Jaona hoe iza moa izy. Noho ny fiheveran-diso nanjaka tao Jodia momba ny Mesia dia zava-dehibe ho an'i Jaona ny nanazava tsara ny momba azy teo anatrehan'ireo fiheverana an'ireo hafa. Tsy izy no ilay mazava fa ny rahan'Andriamanitra ho vavolombelona hanambara ny mazava kosa izy sy hanomana ny olona ho amin'ny fiavian'ny Mesia. Izany no antony namialiany azy ireo mazava arak'izay azo natao hoe tsy izao izy no Kristy. Ary izao koa natao batisa tamin'ny rano Jaona fa i Kristy kosa amin'ny fanahy masina. Tsy miendrika mahany fehi-kapan'i Jesosy azy i Jaona. Manatombo i Kristy raha mitaha Jaona satria izy no efa talohan'i Jaona. Zanak'Andriamanitra i Jesosy ary nanondro azy fotsiny i Jaona. Tamin'izany andro izany ary dia feno lavadavaka sy vatovatoina ny lalana. Koa mazana no nisy mpanompo ny rano ny alohan'ny mpanjaka mba handravina ny mikitoatoana sy hanamboatra ny lalan'ny mpanjaka ahitsy tsara. Dia toy izany nahatongavan'i Jaona izay nahatanteraka ny faminaniana mba hanomana ny fon'ny olona andraisana an'i Jesosy. Iriko anenao mba anisany andrain'i Jesosy tokoa raha efa nandray dia mana vao mandrakariva n'izany fandraisana izany sika amin'ny fanekentsika eny isan'andro. Raha eso ao anatin'ny fahazarana tsara mihitsy ny manaiky an'i Jesosy isan'andro, lazao anatin'ny vavaka ataonao hoe ry ray tsara indrindra raisiko anao ankehitriny, ekeko indray androany ny andrainao sy ny anaradianao. Atao mao mba mpanaradia mahatoky hoe ka ny fanahy masina ny hanome anao hery ao anatin'izany. Vavaka isika ianay tsara indrezan-danitra mbola velom-pisaoranao izay amin'izany tenao izany. Tompo tahaka ny nanirahanao ny Jaona mpanao batisa dia mahatsiaro ihany koa izay fa manana iraka lehibe izay nampanaovinao anay. Mbola tsy tanteraka izy ankehitriny, mangataka ihany koa izay nanomezanao hery tsy ilotsaina sy tsy impahendrena avy aminao fanahy mavitan'izany. Aoka koa tsapana isan'andro fa zanakao voavidiny ranao izahay ary tiana iny anavao ny fanoloran-tena isan'ny isan'andro atsapanay manokana an'izany fahafahana lehibe izany. Tonoana sy angatanay minaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.